sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, eny averiko indray mifalia satria efa akaikany ny Tompo. Filipiana 4:7. Ankafaliana trano iarabagnantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ety onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika eove diaby tratran'izao alahady 3 amin'ny fiavian'ny Tompo izao amin'ny taona be. Toloran'ny eglizy lohahevitra ary isika amin'izao alahady 3 izao ny hoe mifalia fa akaiky ny Tompo. Ndeo renesitsika ireo vaky teny masina rosin'ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toroteny avy amin'ny Monseigneur archevêque antsika. Boky izay ampaminany ato amiko ny fanahin'ny Tompo satria vaositry ny Tompo aho ny rahany itoroteny soa mafaly amin'ny mahandry hamihy ny ferin'ireo torotoro fo hampandre amin'ny bambo fa afaka sy ny ao an-tranomaizina fa alefa itorotam-pahasoavana anankiray ho an'ny Tompo. Ho revonkafaliana eo amin'ny Tompo aho ary hiravoravo amin'ny Andriamanitro ny foko satria notafiany fitafiam-pamonjena aho ary nankanjoy ny akanjo-pahamarinana toy ny mpampakatra miravaka diadema eo andohany, toy ny ampakarina miraratra ny firavany sarobidy. Fa toy ny ampanireny tany ny tsimboka eo aminy sy toy ny ampitsimboka ny zardena ny voanafafy eo aminy no ampanireny Tompoandriamanitra ny fahamarinana sy ny fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa taratasy voalohan'ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Ry kristianina havana, mifalia mandrakariva, mivavaha lalandava ary misora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo rehetra. Haza mamono ny fanahy, aza manamavy ny faminaniana, fa zahatoetra ny zavatra rehetra, ka tano izay tsara, fa fadio kosa na dia izay mitarehy zavatra ratsy fotsiny aza. Ary Andriamanitry ny fiadanany anamasina ny tenanareo manontolo, ka ho tehiriziny tsy anantsiny ho amin'ny fahatongavany Jesosy Kristy tompontsika avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny vatanareo, tsy mivadika ilay ny antso anareo, ka izy ihany koa no anefa izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tunga benna ritumpu avi pendena. Alleluia, alleluia, tunga benna ritumpu avi pendena. Iombantsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masiny ny soratany masinday Joany, voninahitra ne ho anao ry Tompo. Nalaigny tao amin'ny toko voalohany. Nisy lehilahy araiky nirahin'Andriamanitra, i Joany no agnarany. Tonga ho vavolombelogno agnambara ny fahazavagna izy, mba hinoan'ny ologno rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa ny fahazavagna, fa tonga ho vavolombelogno magnambara ny fahazavagna fotsiny izy. Ary zao no nambarany Joany, raha nagniraka mpisorogno sy levita avy tany Jerusalema, hankany amin'ny Jody mba hagnontany azy hoe, iza moa ianao? Nilaza marigny izy ka tsy nanda, fa nagnano hoe, tsy Kristy aho. Dia nagnontany azy izy ireo nagnano hoe, iza ary? I Elia va ianao? Fa hoy izy, tsy izy aho. Ary hoy ihany izy ireo, ilay mpaminany va ianao? Fa hoy ny navaliny, tsia. Ka hoy izy ireo taminy, iza ary ianao mba hitondranay valy amin'izay nagniraka anay? Ataonao ho iza ny tenanao? Dia hoy izy, izaho no feo miantso agny agnefitro hoe, aitsio ny lalan'ny Tompo, araka izay voalazany Isaia mpaminany. Ary farisianina ireo iraka ireo. Dia nagnontany azy indray ireo ka nagnano taminy hoe, nahoana ary ianao no magnano batemy raha tsy Kristy na i Eli na ilay mpaminany? Ka novalian'ny Joany hoe, izaho magnano batemy amin'ny rano, fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, dia ilay avy aoriako, ary tsy mendriky hamaha ny kofehin-kapany aza aho. Tany Betania andafin'ny Jordana, izay nanaovan'ny Joany batemy, no natao izany rehetra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, raha tamin'ny alahady lasa teo ka namakafaka ireo tenin'Andriamanitra isika, dia nasongadisika fa sy maintsy miverina amin'ny Tompo isika,
Zany hoe tsy maintsy mamboatra ny lalany ary amin'izay ny fiainantsika dia mifototra amin'ny tompo ary tsy maintsy ho volavolainy isika mba handray azy eo amin'ny fiainantsika. Io no lazaisika fivampenitra mahery vaika izay ilain'izao vaninandro iainantsika izao, changement radical haintsika miatrika izao coronavirus izao isika ka mitondra sika amin'ny départ vaovao, fiaingana vaovao ka irososika lalindalina kokoa ka ahatonga lay hafaliana antenaisika amin'izao noely izao izay fiadanana antenaisika ka izay indrindra no tiany tenin'Andriamanitra ary indrindra tiany izao alahady fahatelo asongadina amin'ny fiavian'ny tompo mampisinjo sika izay hafaliana izay ka rafitinina dia izao ventikevitra ho isika mifalia fa akaiky ny tompo ary io lo averimberisika matetika sy mba Andriamanitra lavitra tokoa no Andriamanitsika fa Andriamanitra eo anivosika Emmanuel no anarany ary izay no ankalazasika amin'ny noely ary raha misy noely miavaka zany ananasika izay fandriana izay dia ity noely 20 ity. Ny fahatongavan'ny tompo no antenaisika ary anova izao fiainantsika izao i Kristy anavao ny fiainantsika ka raha mahay mandray an' Jesosy tokoa ary sika na dia miatrika zavatra maro ho fantatra sika ny tantaran'ny fianakaviana masina izay noresisika modely amin'izao sika mametraka hoe fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka miara-mandalina ny finoana dia fantatra sika fa miatrika zavatra maro izay fianakaviana masina izay kanefa fantatra sika ihany koa fa feno fahasoavana feno fiadanana izay fianakaviana masina izay masina tokoa izy satria eo anivony ilay masina dia i Kristy ka arakaraky ny andresasika ny Kristy no ahamasina ihany koa ny fiainantsika ka raha mandray ny tompo tokoa ary sika dia voavoatratsika ny lalana idiran'ny tompo eo amin'ny fiainantsika izay ny dikany hoe fianakaviana kely miara-mivavaka miara-mandalina dia iova izay fiainantsika izay idiran'ny tompo tokoa ny fiainantsika karakaraky ny arakaraky ny idirantsika idiran'ny tompo eo amin'ny fiainantsika no azahoasika n'izay fiadanana izay averimberitsika koa anefa ary antraterisika matetika fa manery ansika Andriamanitra sy manao force Andriamanitra fa tiany ho soa ho sara isika ka ary izay raha teo moa ny lahatra ny hatramin'ny voalohany raha nahary asika izy ny vocationtsika dia ho sambatra miaraka aminy matoy izy nahary asika hitovy endrika aminy tsy manery asika izy fa mianso asika ary izay no azo asongadina ihany koa amin'izao lahady fahatelo amin'ny avan'izao mianso asika tokoa Andriamanitra mianso asika izy mba hiverina ao amintsika ka izay fiverenantsika ao amin'izay ny fiomanantsika amin'izao avant izao ary izay ny fanamboarana ny lalan'ny tompo ka sy hoe mamboatra lalana ety ivelany fa ny fiainantsika no mila amboarina zany hoe mitaky fitondran-tena mifanaraka amin'izay lalan'ny tompo sy ny lalan'ny tompo isika ka izay no ahafahantsika miditra amin'ny hafalian'ny tompo ka raha izao alahady fahatelo izao ary no jerena dia araky ny lazaisika teo mitaky fivampenitra mahery vaika izao zava-misy eo amin'ny fiainantsika izao mitaky changement radical de comportement raha sy izay dia miara-potika amin'ity korontana virus izy ity isika ka izao noely izao no oka anomanasika sy hidirasika amin'izany départ vaovao zany ka ahatonga sika eo ve missionnaire tabernacle velona ka raha tanteraka izay dia ho feno hafaliana tokoa isika amin'izao noely izao satria tena eo ve missionnaire
tokoa isika tabernakla velona manorina ETA zany hoe niova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary zay averimberisika sy fifandraisana mpifahavalo ka mifanapotika fa kosa mifampikolokolo mifampisimbana ka ny zavaboary voakolokolotsika no misimbana antsika ary zay no antenaisika amin'izany hoe diocese maiso izany ary vokatry n'izay de miova ihany koa satria feno fanantenana feno fitiavana sika de miova koa ny fifandraisasika samitsika eo anivon'ny fiarahamonina sika ka ahitasika fivelarana tokoa feno afaliana sika fivelarana maholona manontolo sy ny olon-drehetra ka izay fivelarana izay no mitarika sika ary ahay ankalaza an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ka ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro zay no mahatonga sika olo-pinoana tokoa olo-pitiavana olo-panantenana ary de zay no antraterina ho isika teo amin'izao vakiteny ireo vakiteny telo vakisika ka hitondra hafaliana tokoa eo amin'ny fiainantsika satria efa miandrandra sahadysika ny fiavian'ny tompo ary zay no mahatonga ny tia alahady fahatelo ny avanty hoe alahady ny hafaliana io indrindra no ambarany Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany raha manambara ny fahatongavan'ny tompo eto anivosika izy ka izay fahatongavana izay hoy Isaia mpaminany hitondra hafaliana sy ombitratra feno hafaliana isika hoy indrindra izy Isaia mpaminany manambara an'izay ato amiko ny fanahin'ny tompo satria voahositra ny tompo ao ny raina hitondra teny soa mahafaly amin'ny mahantra ameny ferin'ireo torotoro fo ampandre amin'ny babo fa afaka ny aotra ny maizina fahalefa hitory taom-pahasoavana anankiray ho an'ny tompo ary de zay no antenaisika tokoa rehefa miatrika an'izao korontana virus zao maro ny aretina sy ny ratra manjoany fiainantsika ireny ratra ireny tokoa nositran'ny tompo raha mahay mandray azy sika hositraniny amin'ity korontana virus ity sika satria izay ny antony diany ety an-tany izay no motif principal ahatongavana eto tany ka raha manana fitondran-tena araky ny lalan'ny tompo isika ary araky ny lalan'ny tompo mizotra tsara dia ho zary lavitra tokoa ity korontana virus ity zay tady anapotika sy animba ny fiainasika ka ho revoka faliantsika miaraka amin'ny tompo ary zany ny noely ary zay no antenaisika zay no irisika amin'izao noely izao fandrindra ity noely 24 ity isika ka rehefa eo anivosika tokoa Andriamanitra de zary eo ve missionnaire isika zary tabernakla velona ka mitondra izay hafaliana sy fiadanana izay eo anivon'ny mpiarabelona amintsika ka isika zary noely ho an'ny hafa izay no votoatiny ny vakiteny voalohany ka ho indrindra Isaia mamaraparana ny hafatra feno hafaliana amin'io vakiteny voalohany io irevoka hafaliana ao amin'ny tompo ao ary iravoravo amin'ny Andriamanitra ny foko satria notafiny fitafiam-pamozena aho ary nokanjony akanjo pahamarina toy ny mpapakatra miravaka diadema eo andohany toy ny ampakarina miraratra ny firavany sarobidy fa toy ampaniriny tany tsimoka eo aminy sy toy ny ampitsimony ny zaridaina ny vonafafy ao aminy no ampaniriny tompo Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fiderana eo anatreny firenena rehetra izay ny atao hoe tabernakla velona ka ao amintsika ny toerany izany raha mahay mandray an'Andriamanitra tokoa isika ka izay no antenaisika ary vokatry n'izao fiomanantsika amin'ny noely ary izay no antenaisika eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely miara mivavaka sy miara mandalina finoana ampizay ivony Masindary Paoly
amin'ny vakiteny faharoa izany fanantenantsika izany raha mitoetra ao amin'ny tompo isika vokatry ny départ vaovao fa indrindra ho an'ny fianakaviana eglizy kely ho indrindra masindahy Paoly mampasiahy isika an'izany ry kristianina havana mifalia mandrakariva mivavaha landava ary misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo rehetra ary dia izay ny vokatry ny fiovampenitra mahery vaika eo amintsika ka mahay mandray an Jesosy sika afatra nataony masindahy Paoly ho an'ny Tesalonisiana ka metefa amintsika ka ho indrindra izy mbola manohy izany ary mba ho fianakaviana itoeran'Andriamanitra tokoa isika ary fianakaviana miara mivavaka araka ny voalazan'io mivavaka lalandava ary miara mandalina ny finoana ka inona ny dikan'izay moa raha fitinina hoy masindahy Paoly raha tiasika tokoa itoeran'Andriamanitra dia hoy izy aza mamono ny fanahy aza manamavo ny faminaniana fa zaho toetra ny zava-drehetra ka tano izay sara fa fadio kosa na dia izay mitareny zavatra rasy fosiny aza io no ilaina amin'izao andro iainantsika izao io lela zay sika matetika hoe raha izao tontolo izao no very fanambola velona very identité isika kosa manana repère tena sarobidy manana arena mihoatra noho ny arena rehetrarehetra manana ny identité sikisika izay mifototra amin'ny Kristy lay sy miova omaly anio ary mandrakizay ary izy no lalana ho antsika izy no fahamarinana ho antsika izy no fiainana ho antsika ka izay no mahatonga antsika na dia eo azany sedra maro isan-karazany vokatry ny finoana vokatry ny fanantenana vokatry ny fitiavana dia feno hafaliana sy fiadanana isika ka ahatonga antsika tokoa ho tabernakla velona tokoa amin'ireo manodidina asika iraina isika vita batemy mba ho eo ve missionnaire tabernakla velona eo anivony manodidina asika miainga ao amin'ny fianakaviana eglizy kely zany karisika ahay andray lay fanan'Andriamanitra amelona atsika ka fa asika mizery sy mahafantatra ny zava-misy manodidina asika ka sosodokany ny zavatra sy izy isika ka sy voafitaka ny Jesoa pirate isika hoy isika matetika ka sy voafitokany reny milaza hoe i Kristy nefa antikristy ka sy ho tratry ny Jesosy sandoka isika Jesosy pirate fa ka andray ny original andray ny tena izy dia lay milaza amintsika ny izao ny lalana sy fahamarinana ary ny fiainana ka raha mandray an Jesosy tena izy tokoa isika dia zary isika zany ny Kristy piarabelona amin'olona ka mahatonga asika hoe tabernakla vaovao ka mahatonga asika ho génération mpanorona mampizoro fa sy mpanapotika ary zay ny discernement sarobidy afatarasika fa lay fanahy ny Kristy no manentana asika raha isika mampiombona fa sy mampisarasaraka raha isika miaraka mankalaza an'Andriamanitra raha isika sy mifanapotika fa mifampisimbona araka ny lazain'ny papa ary dia fratelli tutti araka ny lazainy amin'ny encyclique isika satria olo raika ao aminy prahala ao aminy isika ary io dia vokatry ny asan'ny fanahy masina ao amintsika ka mahatonga asika ho anam-pinoana dia io no nolaza isika hoe inona mampiavaka ny telefona sy ny finoana ho isika ny telefona raha ampiasaina matetika dia décharger lany ny vatony ary ny finoana kosa raha ampiasaisika matetika ary tena ampiasaisika araka izay finoana izay dia charge izy ary karaha izay koa toraka izany koa ny telefona raha ampiasainao matetika dia lany ny crédinao ny finoana kosa nefa raha ampiasainao ary izay ny atao hoe
Kristy mpiarabelona dia mahazo ny crédit sarobidy ianao satria miombona bebe koa amin'ny Kristy, ka raha miombona amin'ny Kristy eto tany dia miombona any an-danitra. Averisika matetika izay satria ahafahasika miatrika an'izao korontana maro isan-karazany izao, ka mahatonga sika very repère averisika izao tontolo izao no very repère satria ao anatin'ny korontana izy, fa isika kosa ao anatin'ny fiadanan'ny Kristy. Ary izay fiadanan'ny Kristy izay no ambaran'izao ambarany izao alahady fahatelo ny fiaviana zao, ka mahatonga sika ao anatin'ny hafaliana. Toetra fototra lehibe ahafahasika mivelona an'izany no ampianarin'ny evanjely amintsika ary ny any-ty, ary hoentisika manomana any fankalazana ny Noely. Tsy inona zany fa toetra ny masinday Joany Batista, tsy inona io fa lay fanetretena sy ny fahasorany. No lalana sy lalàna hoentisika miomana amin'ny Noely raha te handray an'i Jesosy sika. Toetra fototra lehibe ny fanetretena, hitasika fa sy mba poerapoera sy mirearea i masinday Joany Batista, ary ao anatin'ny fivavahana no nandresany an Jesosy, ka fampianarana fototra lehibe ho an'ny fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka sy mandalo ny finoana io. Ka raha tisika hitoetra eo amintsika tokoa i Jesosy, raha tisika fianakaviana eglizy kely ahay andray an Jesosy ka ho Noely hitondra fiadanana sy hafaliana, ity Noely ity dia mianara amin'ny Joany Batista. Sy inona izay fa hanana fanetretena isika, zany hoe aoka ireo toetra zay nilazaisika tamin'ny alahady lasa teo ho resiny isika, aoka izy tombo dia Jesosy zany hoe masinday Joany Batista, ary zao hena zany hoe miaina ao amintsika ao ny fitiavatena, ny avinavina, ny fialonana, ny poerapoera sy ny sisa, ka amin'izay i Jesosy no hitombo ka ahatonga sika ho peloa lalana tahaka ny Joany, ka afaka anoro any Jesosy amin'ireo manodidina sika. Ka izay indrindra mila mpanoro lalana, mila mpitaridalana izao andro iainasika izao. Araka nilazaisika teo, maro ny very fanahy mbola velona, sambatra isika tahaka ny Joany Batista, mahafantatra fa ho avy ny tompo ary efa eo anivosika izy, ka anjara sika ary ho tahaka ny Joany Batista manoro ny lalana amin'ireo manodidina sika, mitarika azy ireo any amin'ny Jesosy. Araka nilazaisika teo, mitaky fanetretena, mitaky fahasorana izay mba i Jesosy no entisika eo anivon'ny manodidina sika fa sy ny tena sika. Ary zay natao hoe missionnaire. Ny missionnaire dia manambara ny mission zay anirana azy, ka ny anirana sika dia hitondra ny Jesosy eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, Kristy mpiarabelona isika, ary zany mahatabernakla velona sika. Ry kristianina ava malala, eo amintsika mandrakariva Jesosy nefa tsy hitasika satria rakotra ny masosika, rakotra ny fosika, rakotra ny sofisika, ka okary ahay anokatra ny fosikisika, anokatra ny masom-pinoasikisika, anokatra ny sofiny finoasika, ka ahay andray azy amin'izao fotoanany avan'izao. Ahay andray azy amin'ny alalan'ireo sakramenta, fandindra ny sakramenta ny fampihavanana, homanideny zao ny foa mampanansika mba elasika amin'izay rehetra melomeloka manakorotana ny fiavian'ny tompo eo amin'ny fiainansika. Sy inona izany fa ireo fanompoasampy, ny sampy tena loza sy izay amboarin'ny tanasika, fa amboarin'ny fosika. Ka ny amboarin'ny fosika dia ny avinavana, ny fialonana, ny fanilikiliana zay lazain'ny papa ao amin'ny boky Fratelli Tutti ny encyclique farany, manimba sy manapotika ny fiainasika ary anisan'ny vokatry n'izao korontana virus izao. Ka sokafo tokoa ary ny fosika hiala amin'ireny toetra rasy ireny, aisio
amin'ny alalan'ny fiainansika ireny melomeloka ireny ka fiainana mahazanak'Andriamanitra ka ahay anova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary sika, anova ny fifandraisasika samitsika, anova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra ka fifandraisana mifanaraka amin'izay mahazanak'Andriamanitra sika izay ka zary noely tokoa ny fiainansika, zany hoe itoeran'Andriamanitra ny fiainansika ka ho feno fiadanana sy fihavanana ary afaliana izao noely tisika ho ankalazaina izao. Ry Masin'ny Maria renin'Andriamanitra, nahay nandray an' Jesosy ianao ka ampianaro ary zahay fianakaviana eglizy kely miara mivavaka miara mandali-pinoana, ahay io manandray ianao amin'izao noely zao sy amin'ny fiainanay manontolo, omano ny fonay anahaka ny fonao. Engany izahay mba ho tahaka ny Joanny Batista pelo lalana hitondra ny olona amin'i Jesosy, fa indrindra amin'izao andro sarotra vokatry ny korontanavirus izao. Ampio izahay, tantano izahay mba ho fianakaviana miara mivavaka sy miara mandalina ny finoana. Aoka tanteraka izany amin'ny anarandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu